Miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra amin'ny alalan'izao pejy izao ifampizarantsika sy hiainoantsika ny sitrapon'Andriamanitra indray amin'izao harivariva izao, tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy sy ny fiadanany. Ny lohahevitra ho resahantsika androany dia lohahevitra mahakasika fiainana andavanandro sady fitarainana ihany koa zany avy amin'ny namana anankiray nanantona ny rahalahy anankiray tany amin'ny message MP dia nanontany anay izy hoe zara laho izy izy manana olana dia rehefa nifampiresaka teo zay dia nazavainy tamiko ilay olana hoe ny olana ozy ao atokantranonay zay mivady dia mandeha tsara daholo ny rehetrarehetra mifankatia tsara izahay mezaka izay tsy manota ary samy mivavaka amin'ny Jesosy Kristy zay ozy izy fa ny olana dia izao tsy mitovy finoana izahay ary amin'izay hoe tsy mitovy finoana izahay dia ny mahagaga anahy ozy izy dia ohatrany misy fahatafotohinana izany foana entin-dramatoa aminahy afaka mifamadika izay mety rangahy ihany koa no mitondra ilay fahatafotohinana ao an-tokantrano izay zany fitantaran'ilay lehilahy samy mivavaka izay izaho ozy izy samy tsy manao ratsy zany hoe tsy mifamingana zany miezaka mitandrina izay azo tandremana rehetra fa misy an'izay ohatry ny gêne izay zany teraka ao an-trano fahatafotohina satria mialatsiny fa mety hanonona anaranara-piangonana be da be isika atao anatin'ity fizarana ity fa tsy fanambanitsika ny fiangonana an-daniny sy ny ankilany fa ny hevitra no apetrakitsika ny famarinan'ny soratra masina. Raha maka ohatra zany tsika dia ohatr'izao ny anazavan'ilay rahalahy anazy ny olana ozy dia izy fiangonana zandriny za fiangonana zokiny na hoe izy fiangonana zokiny za fiangonana zandriny izy témoin de Jéhovah za katolika izy minakisoa za tsy minakisoa izy misaron-doha za tsy misaron-doha izy zany hoe resaka religion zany ilay dénomination zany no mahatonga olana ao an-tokantrano dia mitady vahaolana amin'izay rahalahy ozy izy mba toroy hevitra inona no ataoko inona no mba afaka anampinao anahy fa tsapako tena hoe mitambesatra be eo amin'ny fiainanay fiainatokantranonay eo amin'ny vie de couple anay vie de famille anay ny rivotra atsokan'izay zavatra izay averiko indray hoe tsy fitovizan-kevitra izany eto ny olana izy roa dia samy mino an Jesosy Kristy izy roa dia samy kristiana fa ny ray fiangonana zokiny ny ray fiangonana zandriny ny ray mety hoe FJKM ny ray mety hoe SEVAM ny ray mety hoe minakisoa ny ray mety hoe tsy minakisoa ny ray mety hoe misaron-doha ny ray mety hoe tsy misaron-doha sy ny sisa rehetra afaka anambarantsika azy ny ray mety apokalypsy ny ray mety ho l'Assemblée de Dieu sy ny sisa be da be ho iaho. Ety am-piandohana dia hiteny amintsika hoe raha manao an'ity fizarana ity zany izay mahakasika tranga natokantrano be da be fa tsy lay lehilahy mizara sy manao témoignage tany amin'ny MP mitady vahaolana ho resantsika ity ihany fa possible mahakasika tokantrano be da be dia izay no ny antony nakako an'ity référence ity ho lohahevitra anio iarahantsika mitafaeto indray anio fa ny tena tiako itsindrina dia hoe za tsy manana vérité absolue tsy aty amiko ny vérité fa kosa ho jerentsika point par point izay azo jerena ary hitondrantsika famakafakana sy fandalinana araka ny fahendrena raha-tsoratra masina ny famalina ny isa tokony sy ny isa tsy pelina izay mahatonga olana ao amin'ilay tokantrano samy mivavaka izy roa zay aloha dia efa zavatra tsara samy ino an Jesosy Kristy ary ny mbola point positif dia hoe Jesosy Kristy ilay inona dia samy amin'ny teny gasy fa tsy hoe tsy maintsy amin'ny teny hébreu na hoe ny anankiray Isa ohatra ny zareo fotompinoana silamo dia ny anankiray Jesosy Kristy ilay maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana monothéiste
miainga avy amin'ny baiboly Andriamanitra nateraka ho Jiosy zanak'Andriamanitra nateraka ho Jiosy zany hoe ny point positif zany dia izay zavatra izay aloha de fa afaka iraisana zay hoe Jesosy Kristy lay maty manolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana natsangana tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to misorona ao an-danitra ao amin'ny efitra masina indrindra ho asoanao zay point zay zany de fa hitovizana fa ny tsy hitovizana zany de lay doctrine sy lay idéologie fotom-pampianarana satria indray dia fiangonana zokony dia indray fiangonana zandriny fa ao anatin'izay anefa de misy fifampiampangana hoe mitondra fahatafitohinana ho matetika i madama na mitondra fahatafitohinana ho i Ramsey satria nondre madama foana no mitondra fahatafitohinana na i Ramsey foana fa izay zany le sujet misy fahatafitohinana tonga zany par rapport am'izay le hoe fipetraka na religion sy idéologie anankiroa ao atokantrano zay ny zavatra tokony voaraintsika avy atrany aloha hatreo dia hoe lay fitafitohinana tanteraka ao atokantrano ve par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'ny vérité biblique par rapport amin'ny soratra masina ohatra hoe ramatoa mijangajanga de ahitsy araka ny soratra masina izy hoe tsy mety ny mijangajanga izay moa tsy le ambaran'ny baiboly any amin'ny Romana 7:7 profesia tany amin'ny Isaia 9:4 amafisin'ny Petera voalohany 2:2 izao mametraka vato matafitohina ao iziona ao atokantranonao tsy maintsy tonga izay fahatafitohinana izay satria Andriamanitra de te hanatsikafona ny vary sy ny tsiparifary zay no tsara eketsika tsara voaraintsika izay zany ao atokantranontsika zany ny zavatra rehetra izay misy ka selon ny principe biblika sy ny vérité biblika sy ny toko sy andininy isaky ny andalana avy ao amin'ny baiboly teaka toerana ao antranontsika ao iziona satria ny tokantranontsika de mendrika iziona kely zany hoe Andriamanitra te haka plasy ao tokantranontsika tsy maintsy tonga ny fahatafitohinana tahaka natongavany Jesosy Kristy tao a Jérusalem tamin'ny Jiosy fa tonga tamin'ny Jiosy ny fahatafitohinana ary loza ho an'izay hiavian'ny fahatafitohinana eo le danger be eo satria rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy azo ataony mangalatra de be da be ny tafitohinany amin'izany tsy azo ataony mamono olona de be da be ny tafitohinany amin'izany tsy azo ataony mijangajanga le ohatra ny raisika teo ka eo zany lay tsara voaray sahady aloha le hoe misy fahatafitohinana avy amin'ny madama na misy fahatafitohinana amin'ny Ramsey de tsara zany voajeritsika aloha izay hoe inona ary le endrika fahatafitohinana par rapport amin'ny verset biblika sy ny fahamarinan'ny soratra masina ve fa raha izay le izy ny amin'ny tokony hipetrahany sitrapon'Andriamanitra ao tokantrano sy ao amin'ny vie de couple sy ao amin'ny vie de famille de mila mibebaka Ramsey sy madama mila mibebaka ilay couple mila mibebaka ilay tokantrano zay le izy zay fa raha ohatra nefa fahatafitohinana amin'ny resaka idéologie hoe ny anany tiako no apetraka tsy maintsy sainam-pirenena frantsay ny ato an-trano na tsy maintsy saram-pirenena malagasy ny ato an-trano tsy maintsy t-shirt fotsiny anaovana na hoe tsy maintsy t-shirt orange ny anaovana zany hoe resaka tsy misy famonjena tsy misy salut izay no miteraka fahatafitohinana ao tokantrano tahaka ny ka eto hoe izy fiangonana zokany ianona fiangonana zandriny tsy misy famonjena tsy misy salut ao anatin'izay zay zavatra izay de mila haitsika tsara ny manavaka an'izay averiko ndray hoe ny ray fahatafitohinana loza ho an'izay avian'ny fahatafitohinana tsy maintsy tonga ny fahatafitohinana vato mahatafitohina zay le nambaran'ny Romana 7:7 profesia Isaia 9:4 amafisin'ny Petera voalohany 2:2 Andriamanitra makatoerana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra mametraka ny vérité biblika sabatra roa lela maranitra mihoatra ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra de vokatr'izay de tafitohina isika ny onny amin'ny fahamarinana amin'izay fotoana izay de mila conscient isika mila misokatra ny masontsika mila mibebaka isika fa le fahatafitohinana anankiroa zay tsara metrahantsika fanontaniana tsy misy resaka salut tsy misy resaka famonjena tsy misy resaka vie éternelle fa resaka ohatra hoe
tsy tiako ny loka na ohatra hoe resaka mikasika zavapoana tsy misy famonjena tsy misy herin'ny soratra masina tsy mametraka fiainana mandrakizay ao tokantrano fa resaka ego resaka idéologie resaka politika resaka religion resaka fifampiandaniana resaka zavatra ohatran'izany dia mila conscience mila tonga saina amin'izany tsika hoe satria tsy misy sitrapon'Andriamanitra dikan'izay a dia misy asany devoly tafiditra ao amin'ilay tokantrano a misy interférence makatoerana misy zavatra misy tsiro izay manimba n'ilay équilibre ny mpivady a ny mpianaka ny mpizoky zandry a ny mpianakavy a ao tokantrano a ary zay dia miveratra amin'ny zavatra maro isan-karazany mihitsy hatrany amin'ny adilova hatrany amin'ny zavatra tsy misy resaka famonjena ao anatin'izany eo amin'izay kafa tafitoinana izay fotsiny zany dia torohevitra aminao rahalahy na ho anareo raha nabavy izay voakasika dia mila voajery tsara aloha izay trangan-javatra anankiroa izay hoe fa tafitohinana par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve amin'izay fotoana izay dia mila conscient ny an-daniny sy ny ankilany a izay ilay fizeny ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra dia tafitohinany amin'ny aza mitsara mba tsotsaraina isoro ny andro eo masonao satria tsy te haka n'ilay toerana ahitsy sy tsy te handray an'ilay fanotsiana sitrapon'Andriamanitra dikan'izay dia tsy te handray famonjena tsy te handray salut tsy te handray an' Jesosy Kristy sy ny tahaka ny kany zanak'Israela tamin'ny vanim-potoanany ny vahoaka hebreo a ny fariseo ny mpioko izay nitondra tany amin'ny faminaniana fantanterahany fanombohana an' Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana mazava ny amin'iny resaka hoe fatafitohinana mila voajery tsara zany amin'izay a mila voatily tsara ho an'ny ramsena ho an'ny madama fa ny zava-dehibe dia tokony hiaksepte ny fatafitohinana isika rehefa référence biblika sy référence sitrapon'Andriamanitra fa tokony tonga saina kosa isika manao fitana zany ary tokony consciente isika rehefa zavatra tsy misy famonjena fa asany devoly dikan'izay dia ny zavatra mahatafitohina antsika dia mamery atsika direkta mampanota samy mampanota daholo rehefa ilay ray a mivantana ilay a anankiray a voalohany a par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mivantana samy mivavaka izahay fa ny anankiray a fiangonana zokony a fiangonana zandriny a ny anankiray a ao lay fototr'ilay olana dia mbola ny zavatra ho ambarantsika ihany dia hoe par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay foana tompoko rehefa mijery contexte biblika isika rehefa midera isika rehefa mamaky teny isika dia tokony par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana rehefa mizara tahaka ny fizarako zao ny tenako sy ny namana isan-karazany mizara dia tokony par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy to foana ny piainy dia tokony par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana zany hoe ny objectif ny but ny tanjona ao ambadiky reny zavatra rehetrarehetra izay anolorantsika tena ireny isatsokadiny sy isatsampany avy dia tokony par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra fiainana mandrakizay averiko indray hoe samy mivavaka izahay samy mpivavaka ny olona rehetra mpivavaka amin'izay ivavahana be da be izay hoe mivavaka amin'izay ivavahana zay ao no mivavaka amin'olona idôlatria ao no mivavaka amina foto-kevitra idéologie ao no mivavaka amina tsy finoana religion athéisme ao ny mivavaka amin'ny manohatra be fahatany fanoerana antikristy fivavahana daholo azany ao ny fikambanana miafina isan-karazany fivavahana daholo izany samy mivavaka amin'izay ivavahana fa mipetraka foana ny fanontaniana ary tokony ho voaray atsika dia hoe par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka ny anton'ilay fahatafitohinana ao amin'ilay tokantrano ny anton'ilay tsy fitovian-kevitra ao amin'ny tokantrano rehefa notsindritsika dia hoe par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra be sa par rapport amin'ny zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra misisika sy maka-toerana animba ao tokantrano dia mandroso an'ity point faharoa ity tsika hoe samy mivavaka
fa lay mivavaka dia paraporo amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay rahalahy zay raha nabava ny tena zavatra important izay sa dia rehefa mivavaka dia fampanjakana foto-kevitra fampanjakana doktrina fampanjakana hetsika rehetra zay afaka aseho tahako ny hoe sarindoany tsy finanana henako za tsy contre an'izany fa fructif tokoa le izy mitondra any amin'ny résultat mitondra any amin'ny vokatra lay vokatra dia ny sitrapon'Andriamanitra fiainana mandrakizay raha ohatra hoe ny tsy fihinanana kisoa no andratoko ny fiainana mandrakizay ny sarindoa no andratoko ny fiainana mandrakizay ny fanindriko an'ny fitandremana ny lalàna sy ny didy sy ny fitsipika rehetra dia mitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay ary mampanantona bebe kokoa ana amin'Andriamanitra tsara be izany ainsi de suite hatrany amin'ny grâce fahasoavana Jesosy Kristy tao amin'ny tena no ny toerany fahafenony fomba an'Andriamanitra rehetra zany hoe mandray an Jesosy Kristy ianao dia voaray anao daholo ny tora rehetrarehetra voahidy ao anatin'ny contexte hoe fahasoavana namondrena anareo araky ny voasoratra ao amin'ny baiboly tsy avy aminareo izany fa avy amin'Andriamanitra tsony dikan'izay dia lay famonjena avy amin'Andriamanitra tsony no mena antsika dia novonjena maimaimpoana isika dia voafehy ao anatin'le famonjena dikan'izay dia satria tsika voavonjy ao anatin'ilay contexte fahasoavana dia midika izany fa marina eo anatrehan'Andriamanitra isika namarinina maimaimpoana tamin'ny finoana tamin'ny rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no ilay toe-potsika ny sokatra sy ny fiaiketsika ny fahotantsika dia nandray an Jesosy Kristy isika tsy niasa mpamonjeny dia mipetraka amin'izay hoe mivavaka ao anatin'ny contexte manao ny sitrapon'Andriamanitra mirazotra amin'ny zavatra atao rehetra ao anatin'le mivavaka ny sitrapon'Andriamanitra ny important zany eto amin'ity hoe samy mivavaka ity izahay dia ny sitrapon'Andriamanitra mipetraka foana zany ny fanontaniana ary tokony hipetraka foana ny fanontaniana ary averiny be reny tsy apetrao foana hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa araka n'ilay doktrina sy ilay anaram-piangonana sy ilay fotom-pampianaran'ilay fiangonana satria misy fotoana lasa barème lasa barrière lasa sakana idiratsika any amin'ny fiainana mandrakizay izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany oro nefa tokony ho diversité fahasamihafana ho fifamatoratsika amin'Andriamanitra fa tsy ho fisarahantsika amin'ny tsiraray ny vady amanjanaka sirto ny vady koa ny andefimandro satria azadiny fa nofo ray ihany isika misy tsy normal raha ohatra hoe raha matoa fiangonana zokony za fiangonana zandriny raha matoa avy any ampovoatany raha mise avy any amin'ny sisitany dia izay zavatra izay miteraka antsana eo ampovoany ka mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka ary tsy mahatanteraka n'ilay union mahampivady zay mitondra ho any amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra danger be zay zavatra izay ary zany tio sujet resantsika ity eo zany lay tokony ametrahantsika fanontaniana hoe ny antony fisarahana ve ny antony vavaka ve par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny antony maha sevamanana maha apokalipsy anana maha dilily fanosorana anana ny maha sy ny sisa be da be ana fiangonana zokony fiangonana zandriny protestante FJKM makatolika sy ny sisa rehetra apokalipsy zay afaka anonatsika azy dia moany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve sa par rapport amin'ny fikendrena sy ny marika hoe ho fiavahana amin'ny rehetra na ihany koa hoe ho sy ny sisa be da be amin'izay iza mba izao par rapport amin'ny anina na iza dia masimasina kokoa par rapport amin'ny anina iza dia izao kokoa par rapport amin'ny anina iza dia izao kokoa danger be ho azy satria mametraka fieritreretana toy ny efa nahazo sady toy ny efa vovony sady toy ny efa zanak'Andriamanitra sady toy ny efa izao sy izao sahady ora nefa ilay saiko sy ilay eritreritro no ampanekeko sy ny ekeko sy no raisiko ary fihiniko arak'ilay fotom-pampianarana izay manefy miformate fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra tsy ilay salut tsy ilay vie éternelle tsy ilay filazon-tsara tsy ilay grâce fahasoavana teo amin'ny hazo fijaliana malaza zavatra be da be zany zavatra resantsika izany malaza zavatra be da be hiditra miteboka manaraka indray sika dia hoe
samy tsy manao ratsy izay ary tsy mifanao ratsy miezaka izahay ny mitandrina izay azo tandremana daholy aza mangalatra olona aza mijangajanga sy ny sisa zavatra tsara be zany de raina ny tompo tsara be zany ny fezahana tsy manao ratsy ny fezahana tsy mangalatra ny fezahana sy ny sisa azo ezahana rehetrarehetra izany miezaka Andriamanitra madinika ny vo sy ny fo fa ao anatin'izay hoe izaho miezaka izay ianao miezaka izay a dia ny tsara tsindrina amintsika sy ampahafantariko antsika zany sur le plan salutaire ny lafi ny famonjena dia ny fezahantsika dia tsy midika fa rehefa miezaka itsika dia voaraintsika ny famonjena mafimafy aminao mandray an'izany a ny fezahantsika mamaky baiboly ny fezahantsika makany am-piangonana ny fezahantsika tsy hanao ny ratsy za tsy miteny hoe ratsy hoa fa zavatra efa tsara izany fa idirako ny fanazavana roa ampiko dia tsy midika fa hoe rehefa miezaka itsika dia midika an'izay dia voavonjy sy no tsy tonga teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy nanolotra ny aina nanolotra nandatsaka ny rano satria na miezaka ary sika ny tsy angalatra ny tsy hamono olona ny mivavaka exemple ray tomeko anao ty a misy fotoantsika mivavaka miezaka andeha hivavaka dia mandoalika mivavaka mivavaka eo a dia manonona tonombavaka arak'izay mahaterin'ny foko a noho ny fiezahako dia misy zavatra mandalo tapoka ny amin'ny eritreritro any ny rendez-vous na ny rankara na ny zavatra izay namparary any nataon'ny mpiara-miasa amiko na fa zany teny aminao fa malgré anao niezaka izay hitan'ny tompo Jesosy ny fiezahanao sy ny finiavan-tenanao sy ny fanoloran-tenanao a kanefa nisy an'ilay interférence nandalo tany amin'ny fisainanao sy ny fieritreretanao tany nataoko hoe nahita tovovavy tsara tarehy teny an-dalana tany dia miverinao anatin'ny sainao ilay image iny dia tsy valabina ny vavaka ataonao a eo anatrehan'Andriamanitra ary zay le hoe ety sady tery ny lalina makany an-danitra vitsy mahita azy ary zay mbola mandriny ny filazaony tsara jaona toko faha 4:4 mitady olona ivavaka fatratra amin'izy amin'ny fanahy sy fahamarinana fa izao anefa eo no mitsofoka ny grasy avy amin'i Jesosy Kristy avy amin'Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy mifona ho atsika amin'ny vavaka tsy hay tononona baiboly no mampianatra an'izany dia ny olona efa racheté ny olona efa nanolotra ny tenany tamin'i Jesosy Kristy isika izay fofombady isika izay nateraka indray eo no mitsofoka izay hoe mifona ho antsika izy amin'ny vavaka tsy hay tononona ao an-danitra ao a tsy misy langage terrestre tsy misy fiteny hebreo a tsy misy fiteny latina tsy misy fiteny grika tsy misy fiteny gasy sy ny sisa rehetra fa parole divine fiteny lanitra no ifonanao antsika ao an-danitra ao amin'ny efitra masina indrindra dia mandray ny famelan-keloka isika mandray ny grâce isika par rapport amin'ny faiblesse tsika ilay ohatra ny raisiko hoe mivavaka isika dia misy interférence mandalo any amin'ny fisainantsika any dia izay no lalam-pamonjena ny antony nisy eon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana nitsanganany tamaty a namakiny ny voile déchiré ny lanitra ny sokatra mba ho amin'izay a lamina izay ho anao ho atsika izay racheté ho atsika izay zanak'Andriamanitra ho atsika saromana ny fitiavana manarina fahotana Andriamanitra dia fitiavana manarina ny fahotantsika izy amin'izay le hoe samy mivavaka miezaka samy tsy amanao ratsy a samy tsy mifanao ratsy a samy voasarona ilay fahotana amin'izay grâce izay amin'izay famonjena namonjenantsika izay ka eto amin'le hoe samy mivavaka samy tsy manao ratsy a tsy ampy izay ho famonjena za tsy miteny hoe ratso a satria Andriamanitra tsy to dia mandinika ny vosiny fo ary rehefa hitany a ny motivation anao ny fikirizanao amin'izay hoe tsy anao ny ratsy amin'izay hoe mivavaka mifampivavaka amin'izay hoe fiezana faratampon'izay amin'ny maha olona izay limité ny faiblesse-tsika dia any amin'ny tsy hita maso Andriamanitra tsy to miasa ho a sy ho anao a izay efa racheté sy efa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy. Amen.
mamy be zany raha lasa ranabavy mamy be zany ary zany no iraso ireko anao a izany no anoreno ny fanantenanao finoana fanantenana aoreno am'izany zavatra zarai ny soratra masina amitsika izany ny tenako ihany koa de mamerina fanorenana ao anatin'izany fa izany no mahamafiorina trany atrany manoloana ny zavatra mety ho fiasika sy manepotra atsika amin'ny fanompotsika n'Andriamanitra tokoa izany hoe ninonina olana sy zavatra miseho atokantrano a vie de couple ny sujet atsika eto a ny fahasamihafana ny diversité a satria ramosea dia aviany a antsistany ohatra de madama avy eto ampovoatany a i ramosea de klassen'ny fiarahamonina ambany tanàna fa i madama de ambony tanàna ry anina sy ny sisa rehetra dia fiangonana zokony zany mitovy daholo zavatra resantsika izany de izany zavatra zaray ny soratra masina amitsika izany a no mandamina sy mandravina nyzany zavatra rehetrarehetra izany a raha manaky an'izany isika amen ary eo lay olana eo lay problème satria ny hofanekena am'izay ao lay miady ambaran'ny Paoly any anatitsika any hoe mifandrivotra mihitsy misy déchirement mihitsy ao anaty ao nofo manohatra ny fanahy satria lay nofo te hifikitra an'le hoe za dia taranaka andrina iza dia taranaka famille nananananana ohatra na ifamille tsy fantako izaho dia loko izao izaho dia nateraka toy izao iza dia je suis lay nofo te hifikitra am'izay ora nefa ny sitrapon'Andriamanitra vato matafitoina lenambaratsika tena mpiandohana te hakatoerana tsy maintsy tonga ny fahatafitoinana de izay zavatra izay no se confronté ao atokantrano eo anivon'ny vie de couple ao amin'ny fiainan'ny ankohona anankiray izay no réparation restauration ao amin'ny plan salutaire baiboly fa kosa ho torotoro faingana ozany baiboly a ho motsamotsana ho andreo a izay mafisofina ho andreo a izay mafo te hifikitra le nofo tahaka ny imageny zanak'Israely hoe tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy tonga tao amin'ny maizina ny mazava fa ny maizina tsy nandray ny mazava fa pitoy daholo zany zavatra resahantsika izany mazavatra eo vato matafitoina ramose mitondra fahatafitoinana ao atokantrano madama mitondra fahatafitoinana ny zanako mitondra fahatafitoinana efa nijerentsika eto hoe par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve le fahatafitoinana sa par rapport amin'ny karaktera amin'ny madama par rapport amin'ny toetratoetra madinidinika par rapport amin'ny zavatra tsy misy famonjena tsy misy salut efa nivalitsika telo samy vavaka fa i ramatoa fiangonana zokony i dada fiangonana zandriny ana i ramatoa taranak'andrina de i dada taranaka ana sy ny sisa bedabe taranaka ratrema sy ny taranaka ny tsy ratrema taranaka ny malandy sy ny tsy malandy sy ny zavatra bedabe ohatr'izany de eo tokony hipetraka ny sitrapon'Andriamanitra ho fandravana nyzany zavatra rehetrarehetra izany a zay madio am-po no hitan'Andriamanitra samy miezaka zay ny tsy manota zava-dehibe izany satria izay ny motivation zay le fikirizana madiana de mbola malaina ozy ny tolo fa rehefa mazoto tsy afaka itsony a fa tsy midika fa voavonjy tsy misy famonjena ao anatin'ny fiazahantsika za miezaka mivavaka za miezaka mamaky tenin'ny soratra masy za miezaka de mizara aminareo isanandro fa tsy misy famonjena ao anatin'izany rehefa tsy eo lay grâce Jesosy Kristy rehefa tsy eo lay sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy nandray an'lay salut teo amin'ny hazo fijaliana isika fa fahasoavana ny namonjena anareo rehefa tsy manaiky ny herin'ny hazo fijaliana isika rehefa tsy manaiky ny divinité an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika satria azadino fa ohatra hoe ny silamo zao ohatra dia manaiky an' Jesosy Kristy izy fa isano andraisany azy a docteur mpaminany lehibe izy fa tsy manaiky an'le divinité lay aina natolo Jesosy Kristy lay rançon lay tena zay misotro ny rako sy mihinana nofoko no manana ny fiainana mandraky tsy ekeny zany misy poids be zany zavatra resantsika izany ary mifampitoy an'ity zavatra resantsika eto hoe raha ekenao zany tonga ao atokantranonao dia manarona nylay fahasamihafana be da be ny resantsika eto sy le hoe miezaka
na motive takininina ary a mivavaka sy ny sisa rehetra de misy interférence anatin'ny lohako any a de misy Jesosy Kristy mivavaka ao atsika any amin'ny efitra masina indrindra amin'ny fivavahana vavaka tsy haitononona fivavahana mifanasy famarinana ary io le tsindrininy Jaona toko 4:7-8 mitady olona fantatra izy hiakatra amin'izay dimension izay. Alleluia. Tsara ny tompo. Manoloana an'ireo zavatra rehetrarehetra no resahantsika ireo. Inona ary ny tena hoe solution concrète tokony voaray zany ao an-tokantrano a. Tokony hipetraka ao an-tokantrano a. Ahoana ny fomba hiadivana amin'izay zavatra izay raha mipersiste ao an-tokantrano le izy misisika foana akatoerana satria ny demonia de te hisisika foana ao amin'ny tokantrano ao, te hisisika ao am-pandrinanao, te hisisika ao amin'ny fandolianao mivavaka. Zay le tena ny teo hoe misy foana ianao mivavaka de misy zavatra mandalo any amin'ny sainao any de fa rava ny vavaka ataonao. Tratran'izany daholo tratran'izany daholo zany izany tsy efa tratran'izany ao tsy aoka tsy andainga fa tsara ny tompo. Ahoana ary zany no solution concrète sur le plan biblique araka ny soratra masina afaka akaparentsika atao anatin'ny analyse. Za zany de manoro hevitra anao ramose, anao madama, anao zandrya, anao zoko hoe raha misy problème persiste amin'ny alalan'ny diversification any mantoko-pinoana sy ny finoana irosanao na isinao na ny volokoditrao na ny zavatra taka izany dia ny fomba fiasan'ny devoly a de izao de masiketsika vetivety zay. Fomba fiasan'ny devoly a de izao rehefa misy zavatra negatif ao an-tokantrano na amin'ny madama na amin'ny ramosea na amin'ilay zaza na amin'ilay ravana na amin'ilay sy ny sisa be deabe afaka andraisantsika azy de ino no angezany demonia ataony tonga ngeza be eo amin'ny ankohonanao iny, eo amin'ny fiainanao iny, eo amin'ny projet anao iny de lasa misy obstacle miforona eo amin'ny fiainanao. Fa eo indrindra isika no mila consciente hoe ninina angezany io problème mapetraky ny demonia sy apetraky ny fanaratsy hoe ianao a fony vao nivady tsika tsy hitako akory ianao hoe olona tsy de tsara bika, olona tsy de alehan'ny kay ny fianakavianareo na olona tsy de mazavazava ianao na olona tsy taranakandrina ianao, tsy hitany masoko zany fa ay ianao ambany tanana be lasa hitanao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa mandeha ny 7 taona folo taona ny vadina 5 taona ny vadina manomboka mipotra daholo zany eritaona ny any sasany de fa mitsikafokafona daholo zany de mifamelimely eo amin'izay hoe ianao nge olona zao ianao zao de le point négatif daholo ny tsindritrindrena. Fa eo indrindra mila conscient isika, eo indrindra sika mila consciente mila tonga say iny point négatif iny a ailika resenao mihitsy tahaka an'le hoe za dia manana motivation tsy mifanao ratsy izay satria izay lay tenin'ilay rahalahy tenin'ilay ranabavy teo a izay a dia miezaka ny tsy manota tena miezaka mihitsy anao manilika am'izay. Inona ny zavatra tsy fanarana, inona ny zavatra mahatonga fifandirana ao tokantrano, inona ny loka tsy tiany ramatoa i ramose kay fa adikosoa tena ailika mihitsy ny resaka kosoa ailika aloha zay fa ny zavatra iraisana no anapahana hevitra ary lay fanapahan-kevitra dia tsy mijanona fotsiny any hoe fanapahan-kevitra mahaolona fa miverina amin'ilay zavatra nyresantsika teo hoe selon any sitrapon'Andriamanitra. Averiko tsara hoe zay zavatra iraisana no anapahana hevitra fa zavatra iraisana tsy izao tontolo zao fa zavatra iraisana sitrapon'Andriamanitra tsy maninona tomboy amin'ny zavatra izao tontolo zao fa tsy hoe izao tontolo zao mampanota. Zay tsara tsindriny zay fa ohatra hoe izao tontolo zao hoe inona ny hira mba tianao, hiran'ny body ohatra de mba mihaino hiran'ny body kely eo a tsy hiran'ny body na ataoko hoe tsy body na pira hafa
fa hira mampanota ohatra hoe hira mampanota zany a hira mijery hira anao mandefa hira anao ohatra hoe mialatsina hitena tiry bikmz ohatra de mampandeha fitomelona de manaborotsaka pataloha de mihetsika ny fantasima sy ny sisa zany mampanota izany evitenao zany tonga de aza manome fitoerana ho an'ny devoly zay aloha conseil anankiray zay fa le tiana tsindrinay de atomboy amin'ny zavatra iraisina inona ny loka tianao zay zany tena hoe exemple hitako hoe tsara sy matsiro inona ny loka tianao inona no zavatra mahafinaritra anao de izany no omena toerana ao atokantrano sœur sy frère de izay no avadika eo am'izay côté spirituel ekena faramato dia mpivavaka any amin'ny fiangonana zandrina miteniteny amin'ny teny tsy fantatra izy hora sabaky ery barabara rehefa miry izy de tsy te hirahira FJKM makarikoriko azy zany ohatra izany entre parenthèse zay fa tsara daholo ny hira FJKM fa ny azy zany tonga de hirariza rasondray be rirany TDL rirandry miaratsina manona zany anarina rehetrarehetra zany PPCN ry reny zany mety aminazy zany hira sevama sy ny sisa rehetra fa izay de midika fa te hanindry an'lay ideolojia sy lay raha ohatra izy tsy manaiky mihitsy fa izay foana tsy maintsy enona ao tokantrano de ahirika izany zavatra rehetrarehetra zany fa inona kainy mba hira iraisantsika saina na de ataoko rirajarasolondraibe ohatra hoe mandro so jesosy io samy miara-mirana zany daholo za tsy hoe manirika any misy fotoana haiko manao publication attention nanao publication ohatra exemple zany nomeko atsika anatizay sady pratique hoe nisy fotoana nanao publication par rapport am'le hoe rijarasolondraibe nahitany filoperenena tany an-danitra fa amin'ny anina sy ny sisa reny tonga de nahiriko avy hatrany izy ary micontreko satria za tsy manome fiterana ho an'ny devoly fa kosa ny hira nohatra hoe mandro so jesosy io tonga so omeko toerana mihitsy za misy fotoana midera mihiran'izany ary sitrapon'Andriamanitra ny saina rehefa izay no mampiray saina anareo mivady de izay no tsindrina amen zay le fisokafa-tsy saina esprit ouvert miouvert tsy am'izao tontolo zao tsy amy point négatif fa am'ilay point positif salut vie éternelle la fiainana mandrakizay sy point fiombona fandravonana n'ilay tsy fitovikevitra mahatonga fahatafitohinana ao atokantrano averiko indray hoe eto am'le plan isika hoe inona no iraisanay saina amin'ny resaka sitrapon'Andriamanitra de isan'izany ary tena ngeza beny miaraka mivavaka de rehefa miaraka mivavaka am'izay a dia ohatra hoe efa fantatra fa Ramose tsy mahazo azo ny any amin'ny fiangonana zandrina de rehefa miara mivavaka amin'ny Ramose anao de tsy anao ny tatatata be ohatra hoe sagy ery barabara ora nefa Ramose fa allergique am'izay fa le zavatra iraisana andao etitsika mbavaka ary ny video couple atsika andao etsika mbavaka ary ny projet atsika andao etsika mbavaka ary ny sy ny sisa rehetra izay iraisana saina de orientenao any amin'ny vie éternelle zay fiainam-pana de izao no menao toerana atrany petit à petit de za miteny aminao fa izy firaisan'ny saina izy fifamantoraty saina fiombonana unité mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray atao amiko Jesosy Kristy nanambarany témoignage unité any firaisany tamin'ny raitry toy izy firaisany amin'ny mpianatra izy azadiny fa ny mpianatra de nisy docteur nisy paniera nisy taka impôt nisy mpanarato nisy karaktera be da be fa nailika daholo zany dia salut famonjena no nomena toerana Jesosy Kristy de izay mihitsy no imazo hoentina ho hatrany inona no iraisantsika saina fampanontantena zany dada sy mama ny ankizy ny mpianadany pirala dia mandray andraikitra am'izay Ramose mandray andraikitra am'izay ko madama samy mandray andraikitra daholo ary mapetra zay azo apetrena rehetra mahatonga fisaratsarahana fa mametraka ny sitrapon'Andriamanitra mametraka ny zavatra iraisana zay mitodika any amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ny tena important mitodika any amin'ny fiainana mandrakizay conclusion an'izay rehefa mahazo toerana sy miamatanjaka ao amin'ny firaisana ao atokantrano izay dikan'izay de mahazo toerana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny zavatra mahatafitohina sy mampisaraka ny mahazo toerana
de za miteny anao fa afaka ianao mihitsy no monsieur témoigner après ary ho hitanao fa isy herin'Andriamanitra ahazo toerana ho tokantrano ary voailika vetivety voailika tsikelikely amin'ny fotoana ahitanao fity amin'Andriamanitra ny resaka hoe ianao zokony iza zandriny ianao fotsifotsy iza zarazara ianao mainty ianao tsobola ianao tsy tsobola ianao ambany tanàna ianao ambony tanàna ianao izy zao tsy mahazo toerana intsony satria efa misy sitrapon'Andriamanitra vaky matafitohina parole parler tenin'Andriamanitra mahazo toerana stable ao atokantrano sy ao amin'ny fiainan'ny mpivady. Fehiny zany rehetrarehetra izany dia ny asan'ny apôstôly 5:7 Andriamanitra no tokony ekena mihoatra ny olona, mihoatra ny sitrapontsika, mihoatra n'izao rehetrarehetra izao. Zany hoe apetraka foana ny sitrapon'Andriamanitra fa eo foana ny batay ary ady be da be satria Satana dia tsy mamela anao, tsy mamela izy ahafahany sitrapon'Andriamanitra mipetraka ao atokantrano. Eo lay olana ngeza be eo. Baiboly nefa dia mampianatra antsika foana hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Toero ny devoly fahavarona roa dia andositra anareo. Zany hoe isika mihitsy no mandray an'izay fanapa-kevitra izay. Atsovo Ramse, atsovo ny zanakao, atsovo madama, atsovo sy azo atsoina rehetra ny ao atokantrano. Inona no iraisan-tsaina, inona no afaka resahana, inona no afaka ifampizarana, inona no ahafahany sitrapon'Andriamanitra mipetraka mifampitohy daholo aby. Izany zavatra rehetrarehetra izany. Maranantsika azy raha mamaky ny Jaona 4 ianao. Fatsakany Jakoba, misy an'ilay vehivavy Samaritana izay tonga teo amin'ny fatsakany Jakoba dia nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy. Misy azy nampitaina amin'izay dia itsaika ihany koa dia mitady rano ahafahantsika manala etaeta satria tena hoe ao anatin'ny etaeta maina saika isika amin'izao vaninandro faran'izao. Lay saika dia tsy inona fa ny anton'izay dia vokatry ny ataky misy ety amin'ity zao tontolo zao ity dia lasa saika na ny mpino na ny tsy mpino maina ary ny zava-misy rehetra ny rivotra politika sy ny zavatra misy rehetrarehetra dia manam-pirofo fa tena saika izao taranaka izao. Ao avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany mba izy saika tsy misy ninina tsony tsy hita pino Jesosy Kristy efa profesia zany fa izasy ianao no mbola mampitsoro an'izao firenena izao satria mbola misy atsika sy anao conserve eto amin'ity zao tontolo zao ity izay no tsy antony ny afo mandevona sy tsy antony ny fandringana. Asa raha tadidinareo Sodoma sy Gomora Abrahama rehefa ndresaka n'Andriamanitra tsy toy izy raha mbola misy 30 marinao, raha mbola misy 70 marinao, raha mbola misy 20 marinao, raha mbola misy 10 marinao, raha mbola misy 2, raha mbola misy 1 marinao. Tsy mandringana ho Jesosy Kristy, tsy mandringana ho Andriamanitra tsy toy ary navoaka ny fianakaviana Lota sy ny ankohonany zay vao napidana ny afo mandevona Andriamanitra tsy toy. Dikan'izany dia ao anatin'ny Sodoma sy Gomora isika ho avoaka isika izay like sary préfiguration ny fanjavonana enlèvement apidina ny afo mandevona Andriamanitra fa izao isika dia miaina Sodoma sy Gomora. Ary eo ilay équilibre nresahantsika hoe fatafitohinana be da be manepotra atsika sy mampijaly atsika sy manandevo asika. Puits de Jacob, Jaona 4 dia inona ny zavatra niseho misy an'ilay vehivavy Samaritana efa nanambady indimy. Raha ny fijerintsika zany raha hijery zavatra matafitohinana tsy misy famonjena isika dia ozy tsotra be mivalitentsika mpivariteny oye afaka kraseny eo daholo ny zavatra rehetrarehetra fitenin'olona ety amin'ny Facebook tsy milama mamasosy papasosy sy ny sisa rehetra zay le fatafitohinana ao an-trano mila ekartena aitsika rehetra zany tantara izany. Jaona 4 no misy an'izany zavatra resantsika izany. Dia ny raha an Jesosy Kristy ny mpianatra ndana mividy sakafo, ndana mividy ratio. Dia Jesosy Kristy sy ilay vehivavy Samaritana rery no teo. Fa ny zavatra tena intéressant fantatro ihany ianao ozy Jesosy Kristy fa efa nanambady 5 ianao ary ny vadinao amin'izao dia tsy vadinao. Important be zany fa tsy niditra dia tay tamin'izany Jesosy Kristy.
tianambara dia noekarte Jesosy Kristy zay situation zay tsy nomeny toerana satria raha niditra tamin'izay Jesosy Kristy dia lasa any amin'izay detay ny zavatra rehetrarehetra fa tsy ilay sitrapon'Andriamanitra salut famonjena ilay rano boiboika tsy mety tapitra nomeny Jesosy Kristy an'ilay vehivavy Samaritana hoe fantatrano izy fa ity rano fatsakana Jakoba ity izay fanovaina tamin'ny razana Israela tany aloha tany patriarche raha misotro an'io rano io ianao dia mbola ingetaeta ihany fa izaho Jesosy Kristy dia manana ny rano ary raha misotro ny rano velona izay afaka ataoko miboiboika ao anatinao ianao dia tsy angetaeta intsony vie éternel izay ilay sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra apetraka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy eto amin'ity Jaona 4 ity noekarte Jesosy Kristy ny situation rehetra hoe vehivavy efa indimy nanambady vehivavy Samaritana vehivavy sy afaka ilazantsika sy traitentsika azy rehetrarehetra vehivavy ny contexte eto fa afaka manondro asy ianao afaka manondro ny caricature zay anondron'ny olona anao hoe vehivavy avany anany na vehivavy miasa any anany na vehivavy zao na lehilahy tahaka an'izao na izay traiten'olona anao de tout genre fa écartena izay satria raha ny sitrapon'Andriamanitra dia miala tsy manome fitoerana ho an'ny devoly isika ary rehefa niverina ny mpianatra dia gaga satria vehivavy miresaka tamin'i Jesosy Kristy izany hoe ny réflexion ny mpianatra zany dia hoe ahoana ity mpampianatra miresaka amin'ny vehivavy tout seul ity zay le hoe tianome toerana fijery nofo fa za dia miteny aminao an'io hoe conclusion zany zavatra rehetra tsika izany a partir an'ity Jaona 4 ity dia écartentsika izay tsy misy sitrapon'Andriamanitra raha tiatsika anjaka ao an-tokantrano ny fiainana mandrakizay ny vie éternelle raha tia andray famonjena isika na izany na tsy izany olombelona ihany sika mampianatra amin'ny baiboly misy fotoantsika tezitra mametraka ary fenitra foana amin'ny baiboly ary manao rapelina amintsika mitezera fa aza manota ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao mahazo tezitra itsika fa tsy mahazo manota dia ao anatin'izay no migere mitodika foana amin'ilay hoe sitrapon'Andriamanitra isika afaka ataotsika ny tezitra manana permission amin'izay itsika fa ilay sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy mipetraka foana tsy manota izay le hoe écartena foana ny zavatra rehetra izay tiany devoly asongadina sy tiany devoly omena lanja eo amin'ny fiainantsika fa mila conscient kosa itsika mila mifo mametraka ny sitrapon'Andriamanitra tsara tompo amisaotra azitsika ny amin'izay zavatra voalaza izay zavatra voambara izay tena ifonana fa tsy hoe zako no hoe izy tsy tsara laza no nrazako ary milaza n'izany zavatra izany ary na izany koa na ny tenako ihany koa dia miady ao anatin'izany problème iainana andavanandro zany satria misy ny confrontation eo amin'ny fiainana andavanandro ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo faorina fa lay assurance lay antoka Jesosy Kristy no fieniko lay fanantenana no tazoninao ilay finoana no bazy iorenantsika rehetrarehetra mino ny voasoratra isika ary miaina manao pratika dia ao anatin'izay malgré hoe misy ny fahatafitoinana misy ny fahalemenana dia samy mivavaka ary isika na dia eo ary ny diversité amintsika tsiraray avy araky ny famaritana izao tontolo zao mba ho iray ihany izy rehetra zay ny tanjon'Andriamanitra amintsika iray ao anaty famonjena iray ao anatin'ny vala Jesosy Kristy iray tafiditra ao anatin'ny vavahady izao ny vavahady Jesosy Kristy miditra amin'ny vavahady isika eto sadera tsy hitantsika io vavahady io fa Jesosy Kristy no mitantana atsika mitondra atsika miditra amin'ny vavahady io fampitoy daholo zany zavatra resantsika izany zany hoe tsy misy ezakitsika tsy misy avy amintsika ny resaka famonjena fa asa tanan'Andriamanitra madio dio fa isika kosa dia manaiky miaika ary tsy tokony andany amin'ny sitrapon'Andriamanitra manaiky ary tokony resy lahatra ny amin'ny tokony fipetrahana zay ao an-tokantrano sinao manjaka ny karazana fahatafitoinana be da be
izay tsy misy sitrapon'Andriamanitra, tsy misy famonjena, manjaka ny ratsy be da be isan-karazany, manjaka ny fifanimbana, samy mifanimba na ny an-dany sy ny ankilany, de zay ny mahatonga ny vie de couple am'izao brisé, fa na de brisé ary mbola afaka mirestaurer antsika foana Andriamanitra tsy toa, be da be ny famille monoparentale, ny lozan'ny vady, ny ramatoa ny lozan'ny vadiny, ramsey madama nanao ny ataony, ramsey nanao ny ataony, fa misy réparation foana satria efa manaiky hoe repareo a Jesosy Kristy le vehivavy Samaritana efa indimy nanambady, ary le vady ny toerany am'izao tsy vady noho Jesosy Kristy, fa nisy réparation foana ny entin'i Jesosy Kristy. Ampahirezako anao daholo zany rehetrarehetra izany. Raha misy ny olona manao erreur de za miresaka aminao izao be erreur indrindra, tena hoe am'taonina ny erreur ataoko, fa misy réparation entin'i Jesosy Kristy foana eo amin'ny fiainako témoignage iainako zarainy amiko zaraiko aminao tsara ny tompo. So raha betsaka anareo naritra ny eno hatramin'ny farany, makasitraka anareo followers ao am' Jesosy fa tsy atao mipejy makasitraka anareo lina amin'ny famonjena sy ny resaka vie céleste, ny fiainana any ankoatra, vie de l'au-delà, mifampitohy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no azontsika no zaraina, de zarazarao namantsika ny azo zaraina ho an'ireo be da be mbola tsy mahafantatra ny pejy, tsy mahita, isaorana kosa isika rehetra zay efa manao partage sy manisy commentaire, mitondra fanitsina satria misy fotoana nareo manitsy ana any amin'ny MP, tena voarayako reny, tena isaorana ny tompo satria mifampianatra isika, samy mpianatra daholo sika, Jesosy Kristy any no mpampianatra antsika, raha za tsy mpampianatra zany rehetrarehetra izany endrika fametrahana n'ilay sitrapon'Andriamanitra daholo, ary tsy misy akory eto hoe tsy mpanompon'Andriamanitra, hoe za ihany mpanompon'Andriamanitra, fa samy mpanompon'Andriamanitra daholo, fa tsisy manompo devoly eto ianao miainao na io tsy manompo devoly, fa tsy manompo devoly, fa mpanompon'Andriamanitra ihany koa ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Mampahery be zany. Misaotra anao raha ihany amin'ny teny voazara sy voaray anay tamin'ity androny ity, misaotra ny amin'ny cas spécial izay no abordena teto, tantara anankiray tamina ankonana anankiray nangataka torohevitra, dia ianao no nampisy ny hevitra, ianao no nanositra ny hevitra, ianao no nizarany tena, ianao no ny teny tao anatin'ny tena, ary ianao no tonga voninahitra ao anatin'ny tena, ho sory zany teny zany, ho varay amin'ny tsiraray, ho voarayako, ary hitondra fanasitranana, hitondra restauration, ametraka ny sitraponao araky ny fanambarana teo, afahany endrika salut fiainana mandrakizay, anapaka eo atokantranonay tsiraray avy, anapaka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy, izao ny namako, ny zokoko, ny zandriko, ny amiako, nizanizy izy mangetahetany amin'izany sitraponao zany. Dia ny raha maherinao Jesosy Kristy, lay nisandratanao, aina natolotra ao teo amin'ny hazo fijaliana, nitomboka azian'izany fanambarana izany, ho voninahitr'Andriamanitra tsy toa Yahweh Elohim. Raha soatsika rehetra, de eto de manoratra miarahaba manokana ny Antatina, ny Norvège izay manoratra tsy tapaka, mifampahe sy ny ohatran'izany. Misy ny zavatra mbola tsy vita hatreto na efa resahany izay raha tsy diso fa mbola somary rivotra kely, de voninahitra ho antompo foana fa tanteraka izany amin'ny fotoana izay mahamety azy sy fantanterahana eo ambany fahendren'Andriamanitra tsy toa sy ny fitariany. Makasitraka anareo rehetra ny amin'iny pays Moyen-Orient sy Arabe rehetrarehetra iny, be da be nareo no manaraka ny pejy Madagasikara tsy etino amin'izany, ny eto Fransa ihany koa, ny ety Europa izany, tonona amintsika rehetra, mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra, de bataille ady ny fiainana mandrakizay, fa personnel zany hoe ho anao s'adresser aminao ny tompo, s'adresser amiko, relation intime, ny salut dia personnel, tsika ambanako aminao, tsika ambananao amin'izy asy, tsika ambananao amin'ny vadinao, fa kosa tsika ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny antsoina hoe vie de couple, la vie de famille, vie de société, any amin'ny toeram-piasana sy ny toerana isitsika tsiraray avy any, de matetika ao anatin'izay araky ny sujet resahantsika teo no misy an'ilay fatafitohina, na misy an'ilay zavatra entin'ny Satana rivotra be da be hiteraka déséquilibre sy hikendry atsika fotsiny, de izay ny antony fifampizarantsika sy fifampaherezantsika indrindra, izay no antony tenin'Andriamanitra revele amintsika mba ahafahantsika maharitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mitahiry ny antoka miorina eo ambon'ny finoana Jesosy Kristy mahereza
sera sy frera da in'andriamanitra dia manaraka indray a veloma tompoko mirary soantsika rehetra shalom maniavy indrindra veloma tompoko